irositsika amin'ny lanonana ara-pomba ofisialy ho fanakatonana ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara Ankenieny Ambohidro, paroasy Ankenieny Ambohidro ary régionaly n'Antananarivo. Fanakatonana amin'ny fomba ofisialy satria nisokafana tamin'ny fomba ofisialy dia akatona ihany koa amin'ny fomba ofisialy. Noho izany matoa nisy zao fiangonana Ankenieny Ambohidro zay iarahantsika amin'ny faly zao tany amin'ny taona 770 dia nisy ireo angadina nanana sy vinahitana. Tamin'izany tsy mbola tsinitsinina fa rahalahy sy ranabavy izy dia mananga ampitiavana azy ny andefimandry ny ray aman-dreny pasteur Jean-Marc, ny andefimandry ny ray aman-dreny pasteur Jean-Pierre, dia nibitsibitsika ihany amin'ny teo hoe aiza ny andefimandry ny ray aman-dreny pasteur Jeannot fa noho ny amin'ny didy aman'andraikitra hono dia tsy eto. Mamananga ampitiavana nareo telo miravavy ary androso ety anoloana. Ary miaraka amin'izay natao farany ny andefimandry ny ray aman-dreny pasteur Mayolla izay nampianatra ny bokin'ny apokalipsia dia asaitsika ampitiavana mpanajana. Raha misy tehaka ireo amintsika eo fa nanoana an'ireo ray aman-dreny ireo anabavy ireo navitany ny azakazaky ny asa fetorena tamin'izany fotoana izany. Rehefa avy miasa ny ray aman-dreny Jean-Pierre, rahalahy Jean-Pierre izy tamin'izany fotoana izany, fa mbola miaramila izy. Rehefa avy miasa izy dia mametraka ny akanjo sy ny sisa dia maka ny baiboly dia lasa makany Ankenieny. Manino? Mampianatra soratra masina. Torak'izany ihany koa ray aman-dreny Jean-Marc, rahalahy Jean-Marc izy tamin'izany, mpanao baolina ny asany. Tao amin'ny FTM izy ny asa fa mpanao baolina sady ny asa tao amin'ny FTM. Vao vita ny asa tao zany FTM zany fohy be tao tsara tany malagasy eo ankoraohatra. Pasotsika ino zany FTM zany. Dia avy andro ray aman-dreny ireo dia miazakazaka any Ankenieny any. Tsy mody raha tsy efa alina. Misy tamin'izy ireo raha saika lanin'ny elika mihitsy. Fa noho ny herin'Andriamanitra dia zao hitatsika eto zao ny ray aman-dreny mbola hiteka sika riavana ao anatin'izay. Alleluia! Eny azy. Koa satria efa tonga ty moa ireo ray aman-dreny reny amandray moa isika dia isy anjara fitenenana roa ihany eto. Tsy ataontsika lava fa ny 10 taona voalohany, 10 taona faharoa nisy olo tenany fiangonana Ankenieny ampatotro nampanajana ikabary eto izy. Tomboko lahy sy tomboko vavy, mijoro eto ny tenako ankehitriny hosolo tena ny fiangonana Ankenieny amin'izao fanakatonana amin'ny faharoapolo taona izao. Mety anontany tena amin'ny beso maro manao hoe nakaiza ny azo manga fanao zery ferarazana ny bararantan-drano tahaka ireny no alefa sanga. Nakaiza ny lifosana no nitsingetana ny vela hitena. Misy dia misy tokoa ao amin'ireo fiangonana Ankenieny kanefa tonga ny teny-drazana manao hoe tsy mety raha sady fofotra no velivy. Ko izao kelikely ty ary no nalefa mba hitondra ny fitenenana isolo vavana izy ireo. Ny teny moa dia toy ny vatoka zay maivana natoraka ka ny tena maivana tao dia ny tenako ny natoraka ety ankehitriny. Noho ny fahalaina ny zoky ny tondra tena dia nodozandrony kosiny izy amin'ny fitondrana entana. Fa noho ny fahalainako ny tondra entana dia nodozokony kosany amin'ny fitondrana fitenenana. Tena nomehana izy ty ka mahasolanga fa raha tsy natolotra kosa dia mahajoko. Izany indrindra no anaovako mba hilalana tompoko lahy, mba hilalana tompoko vavy, raha isalova mpitenenana fohy manoloana voninahitro nareo tsirairay avy manatrika etony. Tazaka eto koa nefa reo ray aman-dreny zay vato ambony loha ary tsafo lehilahy komandina reo zoko be toa ray sady fanitsarana ny tohatra akarana ny elatra isan-dratana ny sakafo ambony fatana. Eo koa reo mitovy soroka ny tena zandry zanaka tsora miabery manga tsy rirehatra miefitsarefo sondro mihotsakondro ireo tsy pela manga faratapom-boninahitra saondra ravako vato ary tatamy endrika ny farihy. Ianareo tsirairay voatomboly teo no isalovanako fitenenana ka ialako tsiny. Fa inona moa ny tsiny? Fita malama ny tsiny ka zay langa faminja tsy maintsy lavaka. Ny tsiny dia toy ny voanafy zay mambomba azy ny may ary ny tsiny dia tahaka ny zavinandoha tsonjovo tsy hita fa mifenjaka koditra vao mangoly. Tsy ndany andro anala ny tsiny tsika fa inona natao mba tsy hanana tsiny?
raiso ny tenin'Andriamanitra manao tany ny finoana pinga ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatra mifanahy raha izany ny raisitsika tsirairay avy dia saraka tsy nikapaina tahaka ny lanitra sy ny tany eto amintsika zanak'olombelona tsirairay avy izany tsy izany ka raha aloha tsy hanenjika arina tsy hamingana avisy havanana tsy hanery ambany tsy hananga ambony tsy hapotsaka tompoko lasy tompoko vavy itsikitsika nandiany ambomanga voromanga nandiana tsady hita lasorany tsy tafandromany dia ireo vorondreo no mikalo ireo vorondreo no mihira ireo vorondreo no mamomaraina noho izany indrindra tompoko lasy tompoko vavy notondrako ny teny ferabana foy ho an'ireo olom-panjakana sy miferabana foy ho anareo vahoaka tsirairay avy zany indrindra nefa dia tsisy avy manoatra an'Andriamanitra fa izy ny tompo ary izy mpanjaka ary tondra n'izany teny zany ihany koa fanandratana n'izany Andriamanitra avy izany ka nidera ny laza ny voninahitra dia afa azy efa hatramin'ny taloka hatramin'izao ary mbola homandrak'izay ihany koa eo koa eo koa reto kibo nanakavana izay mirongo asa maro be mifanaretraka any ny filoham-pirenena na mimpandrindra ny depite na mimpanao lalàna sy ireo miara-miasa azy isa-tsokadiny ary hatrany averintsika farany ambany indrindra dia mifiloha-pokotany izy ireny ane kapahitany tonony andidy hitiny atiny ianao mizanatsy tsinjinila itora mahavo fa hotorahana kosa tsy hovo ianareo tsirairay avy reny ary nitondrana ferabana foy arabaina toy voninkazo anareo ka hovanginy reny tantely ho tsy diany lolo marevaka ianareo reny ange dia anao tahaka ny rano ambody vona fa varatra vangikavana rinona ngitsitsy lotona kosa ngatsakatsaka ny arahaba zay atolotra ianareo mpitondra fanjakany reny dia ataona tahaka mifanolotra akondro omena ianareo hatramin'ny akorany omena ianareo koa atao tana mifanolotra atody ka omena hatramin'ny akorany tahaka mifanolotra akondro ka omena hatramin'ny hodiny zay ny oela tompoko lasy tompoko vavy eto koa ianareo vahoaka arabaina tsirairay avinareo sarasara tsy ambaka ho ny tompoko lahy sarasara tsy ambaka tompoko vavy tompoko lasy tompoko vavy raha lava ho ny temy mangidy faraka tsy alalana ny ratsy ny tsara ka ny teny dia toy ny kiatsa raha lava loatra mamingy tena fo kely singiriny sasany ny anjaraka moa dia nitondra n'izay ferabana foy zany izany ferabana zany tompoko dia ho raiso ho anareo tsirairay avy iza-tokantrano ary ho isam-patan'olona fa ao kosa ny ray aman-dreny zay plaza ny raharaha dia ny andriamatolova ny asian'ny fiangonana ko mandroso azy amin'ny mpitiavana ny tenako misaotra betraka ho ny tompoko lahy hitsaitsaika aho tompoko vavy mangatantarana tao ampandrotsika ny assistant parlementaire andray fitenenana ihany koa hitondra ny afatra avy amin'ny solombavam-bahoaka ny firaisana fahaenina izay misy ny fiangonana kenieny raisitsika pety hafatanana ary ny ray aman-dreny solotena mpanjakana zay andray ny fitenenana tompoko mandrosona tompoko ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra satria azy hatry ny talosy ankehitriny ary mbola azy ho mandrakizay izany Andriamatoa pasteur Mayola Mivady sy ny ankohonany ianareo pasteur zay mpiara-miasa amin'ny rehetra ianareo loolona sy ny diakona ny antonkom-pihira ianareo komity ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalipsy ankenieny Ambodroa sy ny fiangonana rehetra zay tonga eto raha lasana bavy ny teny voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra satria raha tsy nisy ny fandaharan'Andriamanitra na teo aza fikirizatsika tsy tanteraka izany fankalazana izany ny teny manaraka dia fisaorana antsika satria roapolo taona izay tononona amin'ny vava dia mora fa rehefa nodiavina izay dia sarotra maro ny tendrombohitra tsy maintsy nodinganina maro ireo renirano tsy maintsy ny tana zay vao tonga amin'izao toerana fanakatonana ny faharoapolo taona izao mitady koa Andriamanitra ary indrindraindrindra tsy manadino ny vahoakany izy koa fisaorana mandrakariva zany avy amin'ny fitondrana zay solonay toerana eny amin'ny Antananarivo fahaenina na boriboritany fahaenina
fankasitrahana ny fiangonana apokalipsy. Manarakaraka izany, misy afatra kely tiana ampitaina. Misy io bolana vazaha manao hoe ny lalana rehetra honya dia tonga any Roma avokoa. Misy io bolana izay fitenenina hoe tout chemin mène à Rome. Ialana tsina nefa fa izaho manokana mety ho diso angamba ny hevitro averena ty amiko ihany, fa izaho indray izaho manokana ampanetretena ny itenenana fa tsy mitombina izany hoe ny lalana rehetra dia tonga any Roma daholo. Ahoana moa raha irahana ho an'ny Ninive ianao dia mankany Tarsisy no andehananao ho tonga any Ninive ve ianao? Tsy ho tonga mihitsy ianao. Raha ohatra ilayntsika ny fiadanana ho an'ny fiangonana nefa mipitarika amin'ny fiangonana tsy mitarika antsika amin'izany fiadanana izany, ahita fiadanana ve ny fiangonana? Koa eto ary raha lasana bavy dia misaotra manokana ny pasteur Mayol sy ny vady aman-janany ary ireo mpandraraha rehetra ao koa ny bureau nasionaly satria nitondra filaminan-tsaina nametraka rafitra mazava ary rindrandamina azo antoka eto Madagasikara izy amin'ny alalan'ity fiangonana apokalipsy ity. Amen. Raha teo ampipetrahana teo ny tenako dia nanontany manokana Andriamatoa secrétaire général ny bureau national ny apokalipsy hoy aho hoe maro aho le olona fa tena milamina izany Ty zao anefa zao no oka tsy ho adinontsika matoa milamintsika dia nisy rafitra mipetraka mazava ao, ary matoa misy rafitra mipetraka mazava dia nisy mpitarika nametraka n'izany rafitra izany ao. Raha tiana ilamina ary ny fiangonana moa dia inona? Ny trano vatatrano ve? Ny vahoaka ny fiangonana. Raha tiantsika no tonga any Roma dia lalana tokana ihany, taxi brosy tokana ihany no tonga any Roma, ary marika an'io coopérative dia hoe mivavaka andro asabata. Ao anatiny sika amin'izao fotoana izao, ao anatin'io taxi brosy io, ny olana anankiray sisa tiana ho jerena dia hoe le chauffeur ve mahafantatra an'izany lalana izany. Mino raha lasana bavy fa ny ray aman-dreny Mayol dia chauffeur mety hitarika an'ireo vahoaka reo mba tsy hitenenako hoe hitarika ny vahoaka malagasy ho any amin'izany le eritreretantsika izany. Mila fahasahiana ny zavatra rehetra, mila fahasahiana. Misy ane obolona malagasy manao hoe orakoraka ny an'ny sahona fa ninona moa ny tompony rano? Tsy boboka ny tompony rano. Mazava aminareo angamba ny tiana ho tenenina. Ka eo anatrehan'izany dia mankasitraka indrindra ny fanasana izay nataonareo izahay Andriamatoa pasteur sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny loha olona fa atao tsara laza any amin'ny andriam-pananavy any izao fanomezan-kaja nataonareo aminay izao. Amarana anazy fa sao dia lava loatra satria ny tena raha lava voadona ny saoka, ary ny tena raha lava matory ny vahoaka. Amarana anazy dia izao hoe la velona ny fiangonana apokalipsy hoe la velona ny mpitarika
rehetra oela velona ny any fiangonana ankeny eny zay nahitana zao ary misaotra manokana andro zareo maniry ny faharoapolo taona manaraka andray a raha mbola tsy tonga eny amin'ny raho any lanitra Jesosy. oela velona ny atsika rehetra ary za koa tsy ho faty aingana fa mba hahita zay faharoapolo taona manaraka izay. tonga avy amin'ny tanjony irina fa mino isika fa ho tonga tokoa ny fanavaozana amin'izao manaraka izao. Makasitraka ny vahoaka apokalipsy rehetra ary makasitraka manokana Pasteur Mayol satria ao amin'ny ny fahasahina. Saotra toko. Tsy ajanontsika nitehaka raha tsy tafidina somatsara avy aty ambony estrady zao ray aman-dreny ara-panjakana izao.